Oe mbu miaraka amin'ny mamra vatomanga vao io olobe nareo mariny vazaisa tsy mariny valio etoa ka raha zay mampisalasala olo eto vasa raha marina volagno etoa tandrinesana etoa baba misaotsy ao zay Akure zay walay mba mafanafana mba tsy misy matoritory tsika androany maromaro hetaheta-potsika reny raha maharary atsika eto amin'ny faritra misy atsika ty voemary ary tena zava-dehibe ary tena tena arety de ny fahafatesany sehatra ny lavany ho resahatsika io ary tsika tsy hifamitaka satria matoa zahay tonga eto androany misy antro misy dikany ary tsy mety hambarana eto androany izahay solombavam-bahoaka miara-diamo de eo amin'ny 12 eo izahay ny isanay rehetra zahay solombavam-bahoaka dia 150 amby 100 misy fizarany io ao aminay misy aminay reo pomba anty fitondrana ty zao aloha fa mbo tsy hay aoriany démissionni président Rajoely misy aminay reo fa nipetraky mpanohitra hatramin'ny voalohany ary zahay reto koa mitsanga 12 ty isanay fa ino raha mampiavaka anay raha mampiavaka ny reto solombavam-bahoaka reto de izao izahay tompoko dia sahy mihaino ny hetahitany vahoaka zay aloha voalohany faharoa manaraka an'izay de izao izahay tompoko dia sahy miteny ny raha maharary ny vahoaka mety maro ny solombavam-bahoaka manaraka an'io fitondrana io fa tsy mahasahy izy hoe potiky ny sehatry ny lavany tsy mahasahy izy hoe tsy tateraka ary tsy respektena ny lampadorena tsy mahasahy izy hoe potika ny fampianarana tsy mahasahy izy hoe tena tsy ravorary ny hôpitaly manerana Madagasikara mety maro zareo fa tsy mahasahy miteny fa ny zavatra mampiavaka an'izy 12 mianada rehefa ny korotana ny sehatra lavanily ny tsanga izahay ny joro izahay nanohitra any monopolisation zay tiany sasana atao amin'ny resaka lavanily ino moa ny vokany 2 vola teo nitsangananay nisy fanapahan-kevitsy nataony fitondram-panjakana hanomeza malalaka sehatra lavanily fa rehefa tonga taty zahay tsapanay fa mbola hisy fitaka ao anatiny ka eo tsika hiresaka an'io fa mba ho fahatsiarovantsika fa tsy misy vahaolana ary tsy manana soa isika rehetra zao raha tsy mitambatra sy mifankatia raha vonina jije mba hanao an'le hira fifankatiavana itsika alohany marina fa
nambarany ray aman-dreny teo maromaro nareo niteny hoe maty tomobiliny na voitureny député nareo nanoana an'ity fitondrana ty. Tôbily firy moa izy teo iny? Tôbily 3 maty nanohanana an'ity fitondrana ty. Ny antony de zao 5 000 francs tam'izay ny vidiny lavanily. 5 millions zafady indrindra. 5 millions ny vidiny lavanily. Tam'izay andro nananovana propagande io. Tsy zay moa izy iny. 5 millions de francs ny vidiny lavanily tam'izay. Ny teneny am'izay hoe hatomboko avy telo eno izy ny propagande tam'izay. Izay moa namonoany André Moto député fo io ka hatramin'ny tôbiliny 3 maty mipetraka amin'ny tany. Satria fa nanonofo député hoe havako aby reo zany raha 5 millions de francs na 1 million d'ariary namarotanay lavanily de ho lasa 15 millions. De ho lasa 3 millions d'ariary. Hitsanga ho andehanao propagande. Lasa commune par commune, fokotany fary fokotany, tapaka amortisera lasa avao i, mipoaky tôbily lasa i, mandoa-drala nanao réparation. Satria mba hafanirian'ny député ny ahitatsika havako iaby amin'ny fivelomatsika tafavoaka. 10 fanantenana izy fahitako azy. Otra ny foko nahitaka azy ny kabary teo. Ary tsy raika avao 10 fanantenana, fa isika vahoaka rehetra ato reto koa 10 fanantenana koa izy. Nanantena isika mba ho 3 millions d'ariary ny vidy lavanily. Am'izao fotoana zao ohatrino vidy lavanily? Ohatrino? Tam tantarany Madagasikara angambany mbo tsy nisy zany vidiny lavanily 100 000 francs zany na 20 000 ariary. Ny dikan'izany havako aby de zao, ity no fitondram-panjakana tena namotika ny vidiny lavanily nandritran'izay 80 tao zay. Zay ny antony iaviana eto androany, zay ny antony ijoroana eto androany. Marina fa maro nareo havako atokotany ao iaby natao ny fisakanany, satria arako nambarako teo reny mety vitsy reto député miaraka amiko reto, fa député sa miteny marina, miteny fahorim-bahoaky, mitondra tena feo ny vahoaka. Ary misy député namana mbo matahotra izy androany tsy hometsika tsiny, fa maro koa ne mpanjara vangony ty fitondrany ty, mpanjara tsy naninony fisikiny miboaky bakany 4 milliards. Satria nanino atao hanohana ny siteny angambany, atao zay kombona ny vavany mpanjara reo tsy teniny maro. Tompoko lasy tompoko vavy, fahefana zay nometsika any mpitondra ankehitriny, iny fahefana indray no namotehany namoretany
antsika vahoaky résultat androany 20 000 ariary ny lavanily. Nareo eto zao ane tsy misy asa hafa. Mety ny teninareo omby teo ho teny idirako reny zavatra reny. Ny resaky tsika amin'ny resaky boky naomby hidirako iny rehefa avy eo. Satria avy eto zay mihaina. Fa raha ny tena marina de zao. Io lavanily io ny tena fivelomantsika eto. Io lavanily io no amelomantsika ny vady amanjanatsika. Io lavanily io no ipehevantsika ny ekôlazinanatsika. Maro ny mpanjara lavanily na mpamboly lavanily lasan'ny banky ny fananana. Satria nanantena ny vidiny lavanily ho 3 millions d'ariary na ho 15 millions. Tompoko lahy sy tompoko vavy, heninay hetaheta-ponareo teo reny. Heninay ny raha maharary anareo. Fa ny raha ambarako eto androany aloha de zao. Tsy ahita vahaolana isika momba ny lavanily na raha tsy misy ny décentralisation. Tsy ahita tsika vahaolana amin'ny lavanily raha tsy averina aminareo tompotany ny fahefana. Tsy ahita nareo vahaolana amin'ny lavanily raha tsy ny fanapahan-kevitra rehetra averineto tahaka tamin'ny andron'ny Première République izay nisy ny atao hoe décentralisation. Ao koa raha iny niseho Antananarivo any. Fanambarako tany Antalaha, fanambarako tany Sambava, fanambarako tany Andapa, fa ny famahana ny olany lavanily tompo na zaza 15 ans mahay azy. Ino koa mombo ilana commission, comité, ino zao nareo tsy mahay mamboly lavanily, nareo tsy mahay miody lavanily, nareo tsy mahay mikarakara lavanily, ro lasa lehibe ny lavanily. Mipetsaka am'izao fotoana zao hoe lasa misy zao koa comité vanily Madagasikara. Niovandrozy koa raha iny fa comité vanily Madagasikara nanomboky nandroany angamba sa tam'maly. Ny lehibe ny io raha io dia dirikabin'ny président. Olo tsy namboly lavanily tompoko. Zaho sy teny randrena solony haiko ny atao hoe jaly. Mbo kelikely aho, mbo tanora kely fa niaina atao anatin'ny fijaliana. Tsy tsapany ty fitondrana ty ny atao hoe fijaliana. Tsy azo ataoko, tsy azo lolovo ny fiainam-bahoaky. Ino koa moa zao dirikabin'ny président zao atao lehibe lavanily atoy. Fahitako azy le fahefana zay nomentsika azy iny amoretana atsika io. Ka na tianareo na tsy tianareo, zaho no président, zaho no manapaky. Zay raha mahazo atsika inaniky. Fanenena bevata. Zay ny jorona eto. Sa miteny ty aretinareo. Mety kely zahay. Fe sa hitondra any fahefana nomenareo anay mahasolombava-baoka anay. Ny mahasolombava-baoka de nomenareo mandat zahay. Mandat iny raha fa misy raha tsy mety, raha fa misy raha maharary, izahay tokony sa hitenan'izany. Andriamatoa filoham-pirenena mba tongava saina am'izay re tompoko azafady. Tahin'Andriamanitra ianao, tsy ho hainy io dirikaby io ny aretinay aty sava fa velao ny zanaky ny ty tany ty
hanapaka, handidy, hahafantatra izay tokony nataony amin'ny lavanily io Andriamantoa filoha. Ampanajana tanteraka no tenenako an'izany. Zay no itenenako fa raha isika mbola tsy mahita. Maro mo milaza hoe zany tena nianatra e, zany tena mahay, zany tena manana diplôme farany ambony, zany mana programme farany tsara. Mandrebireby atsika avao reo raha tsy mipetraka décentralisation. Misy rahalahy niteny hoe jereo ny toadranonay. Mazava ho azy ny olana amin'izao fotoana izao ane rahalahy sy anabavy, manareo ray aman-dreny tangalamena tonga eto androany isorana anareo manokana. Ny olana dia zao déconnecté tanteraka amin'ny fahorian'ny vahoaka zao fitondrana zao, déconnecté tanteraka amin'ny tena zavatra tena ilain'ny vahoaka izao fitondrana zao, déconnecté tanteraka amin'ny resaka fambolena izao fitondrana zao, déconnecté tanteraka amin'ny resaka toadrano izao fitondrana zao. Tsy fantatry n'izao fitondrana zao fa 80% ny malagasy dia mpamboly sy bioby. Za tompoko lahy sy tompoko vavy dia lehibe ny sport eto Madagasikara ary fa nandritra fotoana maro, fa ny isanay mpanao sport tsy maro noho nareo mpamboly, nefa volan'ny fanjakana lanina any amin'ny sport iaby. Manino moa tsy hanamboarana toadrano mba hampiroborobo ny vokatra? Manino tsy hanangarana orinasa hananova zezika mba hampiroborobo ny vokatra? Fa ny raha misy lasa fahavalo ny tantsaha indray koa ny fitondrana. Atao zay amoretana atsika. Marina teny zanabavy teo iny, député solombavam-bahoaka iny, misy hevitra tahatao koa any inanikio. Isia teteza mitatra. Fa hay hoe fa manomboky miaratsy le opinion, fa fantatry hoe fa tsy miaraka amin'ny tsony le vahoaka, dia hiezaka ndray koa hamorona zavatra hafa. Zay no itenenako atsika hoe mitandrema ry vahoaka malagasy. Voantsika zao maharary antsika inanikio, aoka isika rehetra iraisay hanao tongotra miara-mamindra, tana miara-mandray, soroka miara-milandra, hametsaka ny atao hoe tena fandrosoana marina. Inona moa izany? Décentralisation. Maro amin'izao fotoana izao mba fantatsika fa ny rapport'ny Banque mondiale 80% tsika ne tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Ny potehina mihitsy nandritra ny 50 tao, nandritra ny 50 tao ny potehina ny fampianarana. Vokana amin'izao fotoana izao 80% ny malagasy tsy mahay mamaky teny sy tsy mahay manoratra. Fa tamin'ny andron'ny Première République, tamin'ny andron'ny Tsirana, miaiky izao tontolo izao fa mahay ny zanaka malagasy, ary ny fampianarana tamin'izany tena nisy qualité tsara. Satria nanino? Afaka antanitsika nao debetsika reo, afaka antanitsika ray aman-drentsika reo, fa ny fampianarana tamin'izany tompoko tena nisy qualité mihitsy, satria nibetsaka ny décentralisation, ary ny commune na ny mera
ny andraikitsy ny fampianarana tamin'izany. Ka raha iteny isika teo hoe jereo ny fampianarana, raha tsy misy décentralisation dia hanofy ka hiakatra 99% ny isan'olo tsy mahay dia lasa ho bado iaby itsika iaby. Ny zava-misy dia zao, dia lasa amin'izay ny filoham-pirenena hanome vary ny cantonné, dia iny no ataontsika hoe ny fahasambarana. Dia lasa amin'izay ny filoham-pirenena hanome moto numera, dia atao numera, iny atao hoe décentralisation. Dia lasa amin'izay ny filoham-pirenena hanome bisikleta ny filoham-pokotany, dia mieritreritra filoham-pokotany hoe iny atao hoe décentralisation. Diso izay tompoko lasa tompoko fa. Ny décentralisation dia tokony ho fatatsika fa ao anatiny lalam-panorena. Lalam-panorenantsika ty ao fa tsy respektevan'zareo. Tokony handeha isambara ny fifidianana isambaratonga, ny fifidianan'ny maire sy ny conseiller, ny fifidianan'ny région sy ny conseiller, ny fifidianan'ny faritra sy ny conseiller, i faritany sy ny conseiller. Zay vao mifidy ny Sénat. Dikan'izay zany ty olo tokony hifidy ny Sénat io mbo tsy miexista nefa Sénat fa eo. Zay moa raha tsy mety io zay. Amiko zany, nareo mahay lalàna io, nareo nianatsy lalàna io, nareo fitondrana io, mba teneno amiko ara-dalàna ve, nanaraka lalam-panorenana ve, no nanarenatsika, nampijorotsika anio Sénat io. Nefa tena zava-dehibe tompolasy tompoko vavy ny fisiny sénateur. Fa tsy manara-dalàna satria tsy te homendranao fahefana, satria raha vao vita ny fifidianana dia tsy maintsy miditra atsika amin'ny budget homena ny tsirairay avy isambaratonga. Zay no itenenany sy itendrandrena solo ny aiko io hoe rehefa tonga ny andro malaza, rehefa tonga ny andro ny vahoaka malagasy, rehefa tonga ny andro ny 28 millions malagasy, tsy hoela amin'io janvier io ny loi de finance voalohany dia izao tompolasy tompoko vavy hoe hisina fitsinjaram-pahefana, hapetsaka hoe izy aloha ny commune fa tokony ho lasa district, ary teto nareo nangataka fa ity commune-tsika ty tokony ho lasa district, tazominareo amin'ny vavako aho fa tsy maintsy ataotsika zany tompolasy tompoko vavy. Iza ny fokotany tokony fa ho lasa commune dia tsy injarana tsara le izy mba hitovitovy manerana Madagasikara. Ny tokony azo district homena azy, ny tokony azo commune homena azy, no tokony ho lasa faritra dia homena azy, ary hitovy amin'izay ny vola homena ny commune rehetra manera Madagasikara, hitovy koa ny vola homena ny faritra rehetra manera Madagasikara, ary hitovy koa ny vola homena ny faritany rehetra manera Madagasikara. Ka samby tsy hisy ny zanaky ny kalahafa fa ny malagasy rehetra dia samby hiara iravo ahitany hoe ny harenany malagasy, ny harenany Madagasikara dia ho an'ny malagasy rehetra. Ka faly ho ravo isika tompolasy tompoko vavy satria ny razantsika tsy nino mihitsy ny hoe amin'ny 2023 ny prix la vanille ho lasa 100 000 ariary. Tsy nieritreritra n'izany razantsika tompolasy tompoko vavy. Tsy nieritreritra ny razantsika hoe reto longotsika baka Androato reny hilay manatoy satria kerety any tsy misy rano tiany. Tsy nieritreritra n'izany ary tsy nisy mitsangana nareo mpahay tantara. Toerinareo zao teny sy teny rajera solony haiko zao, manino taloha tsy nisy kerety any Andro any. Ino ny antony jerenareo ny tantara fa misy dikany nampisy kerety any, misy namotika io ary ao anatin'ny tantara izany. Fa manome toky
anareo vahoaka eto, vahoaka malagasy maneran'izao tontolo izao mihaino anay satria mandeha amin'ny Facebook io, vahoaka malagasy manerana ny nosy, fa tsy manana soa isika, tsy manana safidy isika, lalana tokana ihany ny hanavotana ny Madagasikara dia ny firaisantsika saina hametsaka ny atao hoe fitsinjaram-pahefa. Lalana tokana ihany ary tsy manana soa isika, aoka iray saina isika hametsaka ny atao hoe fitsinjaram-pahefa. Aza mora sodoka hoe za manana programme nefa tsy mametraka décentralisation, za nianatra nefa tsy mametraka décentralisation, za mana fahefana nefa tsy mametraka décentralisation. Valiteny na teny nataotsika teo reny aby havako, teo resaka fahasalamana, idirako kely koa resaka fahasalamana, alohany idirako amin'ny resaka énergie. Taloha afaka antania babantsika reto, ao koa io naody eo afaka antaninareo.